Izaho Ranjakavola tandrona FJKM Rahan'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany mba hahafahana mianatra trano izany ho hevitra FJKM hoe mifaly amin'ny famonjena ny fampitomboin'Andriamanitra aminareo ny ry avana ny fahasoavany sy ny fiadanany hahampamperaka ny fifalianareo ao amin'ny tompoko. Amen. Nanova perikipsika araka ny fahafantaranareo izay nanaraka tany an-trano hoe ny Isaia 5:20 ny tokony vakiana eo amin'ny toeran'ny fanekena taloha, ny Matio ny tokony vakiana teo amin'ny toeran'ny filazantsara. Nanova perikipsika amin'izany filazany apôstôly Paoly izany hoe anaro ny mpanan-karena amin'izao ankehitriny izao. Ananatra ny mpanan-karena ny tompo. Intelo metaona ny fananarana taona. Ny voalohany tsy avonavona na atoky ny arena. Ny faharoa fa atoky an'Andriamanitra. Vaky tsara io texte io. Anaro ny mpanan-karena mba tsy hiavonavona na atoky ny arena. Teboka voalohany. Fa atoky an'Andriamanitra izay manome ny zavatra rehetra, manome malalaka ny zavatra rehetra ao antsika mba hifaliantsika hoy ny apôstôly Paoly. Fahatelo, anaro ny mpanan-karena mba hazoto manao soa, manome sy miantso mba hiarerenao azy any an-danitra, ananany tahiry ao amin'ny tompo mba tena fanositraka izany tena tsy ainana. Zay raha vakina amin'ny planina ny toroteny io tenin'ny apôstôly Paoly. Izany nahatonga antsika namaky ny Salamo 2:50 fa tena manitrikitrika mafy mihitsy izy hoe nareo, ianareo mitoky amin'ny arenareo, toky amin'ny herinareo. Hoy ny Salamo. Rehefa avy eo izy milaza fa izany kosa toky an'i Jehovah. Zay raha tapan'ny faharoa. Anaro ny olona mba tsy hiavonavona. Taonko ho any amin'ny volana fahaenina amby 20 ianao, indimy fahavalo amby 20. Volana fahaenina amby 20, indimy fahavalo amby 20. Iarahantsika mamaky atao mafy miadana tsara mba samy mahazo ny rehetra ho azy olona tsy nahasokatra amin'ny baiboly eritreto dia manokatra amin'ny baiboly. Izany mahatongavatsika tetramin'ny tompontsika miresaka amin'ny tompo, mianatra amin'ny tompo dia mandray ny teniny. Sa ianana volana fa 20, iarahantsika mamaky amin'ny anarana tompo hoe ny fiavona vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirearea mialohan'ny fahalavoana. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana izao mba tsy hiavonavona fa mikiavona vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirearea mialohan'ny fahalavoana. Dia taona izay mba tsy avy teny fa misy fanahy miavonavona ao anatiny. Izany tsisy mahalala an'izany amin'ny fiteniko tamin'ny mpiantafika ao amany raha lazaina reny toetsika, reny toetra ratsitsika reny, aza zany itezerana. Fa nasain'ny tompony teneniko iny fa ianao miekeheloka raha ao aminao ilay fahadisoana. Fa izay mieky ny fahotany ihany no mahazo famelan-keloka. Fa izay manafiny izany dia tsy hazo fiantrana amin'Andriamanitra.
miavonavona amin'ny ankapobeny zany hoe miavonavona zany raha mifany fiainana andavanandro tsotro zao hoe tsy miala hava na iza na iza na iza na iza mandalo na iza hitany hoe tsy miarako zany fifandraisana voalohany indrindra raha miaona amin'ny hafa mbo akely feopanaka tena tsy ao zany ohatry zany rehetra de solona ny efe manontolo tsy asina efe hoe fandray aman'olona ianao miaona aman'olona ianao tsisy bonjour jerenao fotsiny izy hitanao zao izy fa tsy hoe tsy hitanao vitsika raha mandady izanao lambota be de tsy ho hitanao anao tsy miaraha-basy ohatrany tsy misy koa izy eo anatenao modinao tsiky lalovanao fotsiny any amin'ny katekomenina mianatra miaraka tamin'ny ankizy hoe arabarabao ny mpandalo ianao ngamba mieritreritra zany zao nyray aman-dreny tsy voakasiky zany atandreny kely zay orafozany zanakao koa mbola miray maravainao koa fa sao zanakao miarava vainao tsy miarava de ho tratra ihany nare mianakavo hoe nyreninao tsy niarava mihitsy anaka vainao niarava tanaloha amin'ny veriny mialamainy eny pikavaly mitsotro indrindra ny fifandraisana ny voalohany indrindra am'zany fiaonany zany de ny hoe miarava izy io la hitanao rehetra hoe laverao tsy amary rehefa tsy amary fa ny anjaranao atao manao natoko de miarava ianao rehefa mba somary vazaha ianao de bonjour bonjour izy ma te hanova fifandraisana ianao de aboy e asa mba tehiva fiteny ianao de ampiasainao rehefa fiteny mba fatapatatra fiarabana olony reny miarava farafakely fa ny miavonavona rehefa tafatotsika ao amin'ny lalinao tsy manisy vidiny na iza mifandray aminy ino nanazavako azy taminareo hoe miavonavona dia mikaiky ny fiteny malagasy hoe miavoavo ny hafa zany ivainao mananatranao anaka araka ny tena fandray ny tompo avy ho anareo anaro ny olona tsy avonavo fandray tsara ny olona tsy mahafaty antoko zany manao bonjour zany tsy mahafaty antoko zany manandratra ny afo zany fangesika ho any amin'ny filipiana toko faharo sahirana mihitsy le olona tsy tea manokatra baiboly androany filipiana toko faharo amafinaritra nge mamaky an'izy io de tsaronao izy rehefa avy eo rehefa andayanonao milamily tonga de tsaronao tsy ny vakina hy tany am-piangonana filipiana toko faharo vakina manompa mindininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ihany ko raha misy famporosenao amin'ny Kristy raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana raha misy firaisana amin'ny fanahy raha misy famindram-posy fiantrana dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina miray fitiavana miray fo miray ery tsy manao na inona amin'ny fifampiananiana na mandrany tena foana fa mifanetretena de oka samy anao ny namany koa mihoatra no ny tenany ary aza samy hevitra ny azy zany fa samy ny namany ko zany fisoroanao lay toetra ratsy ananarana anao zao hoe aza miavonavona everiko mihoatra no anao no ianao avokoa ny olona rehetra
kainao ajaina hainao ifandraisana tsara fa rehefa ajainao ioliny dia mahifandray aminy ianao somary mijanonantsika kely mihitsy voambolan'io fa anisany zavatra manatoerana eo fiaraha-miaina fiaraha-mony isan'andro eo izany anariny olona tsy atoky arena zany lay ve dia mbola veriny any amin'ny gazety tamin'ny herinandro vola kely raha ampitaina amin'ny abeny volan'ny sasany falazaiko anareo ny mpanan-karena indrindra ty Afrika ny filoham-pirenena manan-karena indrindra ty Afrika Eduardo dos Santos fa tsy Journal Mampianina koa manana 15 milliards d'euros mataovy katsikatsinao fa 15 raha 15 ny toatsika amin'izao fotoana na 17 000 ny toatsika izao d'échange 15 milliards d'euros ny fananan'izany Eduardo dos Santos zany mpanan-karena zany raha ampitaina amin'izany ty volan'le olona tao an-trano 100 000 ariary akory dia tonga ny mpangalatra dia aka volany tao an-tranony koa dia matiny mihitsy le tompona an-trano 600 000 ariary akory mititsika iaviana amin'izany fanazavana somary excentrique zany tsy amin'ny centre dika hoe excentrique tsy amin'ny tokony ho izy titsika iaviana amin'izany aza matoky io arena miovaova io androany ianao mety manambea tonga ny tompony raha alina dia lasy tsisy indray eo ampelantananao mainka moa fa amin'ity zavatra iainana andavanandrotsika ty tonga ny pharmacie anao zavatra nyvidinao 2 arivo maly a miakatra 4 arivo androany lany io tonga any an-tsena ianao menimeny ry raha matotana tonga tany an-tsena dia nividianana 500 ny eritreretina hividianana anana jerena ny anana 500 tsy ray fihitanana kory ty velomahalana ty motao verina viana miova mialafo tsy ampy zay hoentinao iankinanao ve zany anariny olona tsy atoky an'io hareny io fa nonge vakina ny matitiko fahenina zavatra efa fantatra aleo fa averiny ny soratra masina ao an-tsaina fotsiny mba ahafahana mankatozany be ny tombo zany matitiko fahenina ny fa 7 ka hatramin'ny 20 aza miarerena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manaminy trano sy mangalatra marina zany sa tsy marina mbola tsy nitaminy ny tsy manaiky an'izany fa miariarena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manaminy trano na mangalatra fa izay toeran'ny arenao ho an'ny kolofonao fantatra fantatry zany fa anarana tsy anteritra amin'io na manambola tohinina azy ianao
fa hoan'ny kadratraka vetivety fotsiny dia lany le kadratraka any amin'ny pharmacie any izy mipetraka, le kadratraka any an-tsena any izy mipetraka, dia hofony reny le izy dia laniny fotsiny. Ohatrany tsy mikarama ianao, ohatrany tsy nany raharaha, dia mandraraha zany eto manao busy, manao affaire, mikarataka fiteny avy zany. Ohatrany tsy nanao zany ianao fa gagabe anao lany sady le tao tahirinao tao, satria tonga ny kalalao sy ny arafesina nanimbazy. Aza matoky ny arena miovaova hoy ny tompo. Fa matokia anizy an'Andriamanitra zay manome malalaka ny zavatra rehetra ho atsika mba hifaliatsika, zany misy le fiteniny io. Matokia an'Andriamanitra zay manome malalaka ny zavatra rehetra ho atsika mba hifaliatsika. Andriamanitra manina manome malalaka. Ny tompo rehefa manome, ny tompo rehefa mitahy, ny tompo rehefa mampamokatra ny asanao, tsy mba mandatsa. Zay no manome malalaka. Ary manome malalaka zay sahazanao. Lazaiko tamin'ny katekomena omaly, alesy ny katekomena zao ty miveriny ty zany. Lazaiko tamin'ny katekomena omaly hoe misy fivavahan'olona eto tanàna eto, efa mandrara ny kristianina ao aminy raha kristianina le olona reo. Tsy anao tsony a le vavaka nampianarin'ny tompo, fa tsy mety amintsika tsony a zany hoe omeo anay an'io zay hanina sahaza ho anay, hoy le mpampianatra ny zareo ao. Misy an'izany any, raha mbola tsy tany nareo a sofa tsy tany nandre zany zava-dozy zany, fa mampianatra zany zareo any. Fa ny antsika tena ilay fanahiny mianina, se contenter, tsy se contenter hoe ampy tsy manina, fa tena mianina. Ampy sahaza ho anay zao omenao anay zao tompo. Io mankaiky kely io Timoty voalotoko faheniny, ny andininy fahafolo, andininy fahasivy sy ny fahafolo, vavaka kely hoe ary zay tahanankareny dia latsaka mifakapana sy ny fandrikany ny filalamaro tsy misy antony, sady mandratsika zay mandetika ny olona ao fandringanana sy ny fahaverezana. Andiny fahafolo ainarezerezery fandritiavam-bola mifototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany zay fatrapitady zany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany amin'ny alahelo be. Andiny fahasivy le hoe zay tahanankareny. Ary misy olona tena karakterizeriny zany zavatra zany mihitsy ny manamarika amin'ny fiainany, tahanankareny. Ary tsy hoe tahanankarena fotsiny azy fa maika ny anakarena. Ka atao dolo zao rehetra zao, zay ny salamo faharoa dimapolo antony namaketsika azy, le lela mandanga, lela manitaka, efa misy spécialisé am'izany mihitsy eto tanàna mba hananany areny. Hitako zany nanatona ty zanako mijery azy teo fa tsy eo fa gamba mivezery ty vao avy fantatro ny toerlehibe zany eto fa tsy eo izy andresaky zay mianaka. Misy asa telo reto data miseho natreko mety tontolo natreo mikezandrindry, ary zany hitako ohatrany convaincu izy amin'ny filazana hoe mikezandrindry. Ary tsy olona hafa fa olona fantatro tsara any ivelany izy io
tonga taty izy midina taty an-tanàna dia nataony hoe manao veala passeport taovany taratasiny any ahafany lamempita fa any misy asa tsara dia ny faharoa dia ny fahatelo tsy raha zaiko le faharoa sy fahatelo zao no ataoko azy raha za ianao anatra le eto tanàna io raisy fa zany ihany zany efa betsaka ihany ny lasa tany ary be lehibe ty ody avy any famparinao zany nareo maikamaika andeha rehetra io be lehibe ny ty ody any efa menatr'olona nyray amin'ireny tantaraiko ao mba tonga anareo somary ananinanina kely am'izany hoe menatr'olona mpihira fantatrareo loatra tao amin'ny miaingy atao izy sasavava tsy natantony mena miravoravo mentiny olona teo dia lasa tany amena taibe nety Madagasikara fa sady tsy miasa ny tsy mianatra efa nisy victime mafy tamin'izany teo vankonana anankiray fantatsara kaikena iny tonga tany olona mitonona azy ho pastery zao mitonona azy miaka taty ary olo lehibe teto tanàna zany mitonga azy tany zany tonga tany tsisy hohaniny ny afarany nanaovana cotisation nanaovana antso vozy tamin'izay olona rehetra nonona tany nanaova cotisation mpidinandramony zavatra miainany zany fa anakareny maiky ny anakareny ary nyfilazany toko azy avy amin'le marika toko fahafolo vakitsika tavy amin'ny ipirikopatsika le hoe manao ahoana ny asarotry ny olona manao ahoana ny asarotry ny diran'ny olona aina rety tsy mitadidy vakina fotsiny za mba manova perikupa dia mba hoe hifantoka amin'iny saina haitsaholo ny saina aloha marika toko fahafolo mindiny fahatelo amin'ny roapolo indiny faefatra amin'ny roapolo ny tena malaza le vovolana marika folo efatra amin'ny roapolo ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny tenin'i Jesosy fa Jesosy namaly ndraika manao taminy hoe anaka manaona ny sarotry idiran'ny matoko ny arena amin'ny fanjakanina Andriamanitra sarotra satria ny fanjakan'Andriamanitra ny fivavahana amin'Andriamanitra ny fampianaran'Andriamanitra dia io le lazainy Jesosy marika toko fahafolo ary amin'ny andininy la namenatsika tamin'ny sikafon'Andriamanitra io hoe mbola diso zavatra rainoa ianao anaka amin'dio ny fanananao rehetra dia meo an'ny malahelo zany ny tena fampianarana kristianina zay manana mizara ny namana fa tsy mihilombelona ianao mitondra kitapo feno vola dia anankiray tsy amitsipona fa tsy mijery azy akory ianao zany ake ty mahafaty atsika ty raha mba hoe somatsara an'ilay fiteriko mahafinaritra hoe somatsaranao raha mba hoe somatsara tena niady olona diplômé somatsara mihitsy ianao a mianatra ianao zany dikan'izany a manana ny toeranao ianao a dia mikarama normalina mihitsy ianao non excentriquement tena mandray ny karamanao normal ianao a dia inona zorokararena inona ny ratsy amin'izany tena valika sasarana omen'Andriamanitra anao zany zany no anosehiko ny ankizy ao ampianarana mianarana ankizy mianarana anao fa ny olona mianatra tsy very mandeha dia manankarenao avy amin'izay fifofoanao mafy zay maninona mo tsy maninona fa tsy zany
anankiray mety ny aty olontiana le atonga ny zomazy samihafa olo manan-karena sy ny manam-bola ozy izy le olona samihafa zany misy vatsany dia tsy hita olontiana zay ka zay samihafa manan-karena sy manam-bola ozy izy zay mihitsy manam-bola somary raha ohatry amin'ity toteny ity hovaly-teny ho anjanako tany amin'ny tarika masina moaly misy olona mampianapona any zareo any an-trano any raisiko zany atao hoe ty atao hoe bois de rose fa tsy makany aminay varotra osoko ataon'ny sasany momban'io efa malaza be efa mankany sofina miresaka an'izany sao de hitany olona fantafin'ireto zava tozy io fandaolena io koa bois de rose io tsy mahafantatra amin'izany fa tsy nareo zao io tsy bombony io bois de rose io aiza nahitany pasteran'izany za tsy businessman za tsy bois de rose man fa nylazay ny olona tamin'reto zanak'ireo tany an-trano ny tiako soroina sy ombotana atao an-tsainy toa sao mahafaty finoana azy misy olona nampianatra an' zareo hoe io bois de rose io moa lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tany evidena ka le toeny ampomenareo vao mainka koa tsy azo atao fandrina hono fa makizo fara mampaantany dikany makizo fara dia mitanisa hono olona mampianatra an'zareo nykosaina koa nanakarendray fa nanao bois de rose fandrina zao am'izao fotoana zao a tsy findrina tsony anaminy teloko teky na ny romana toko favalon-roapolo dia ampetsika amin'izany fa ny zavatra rehetra y compris le bois de rose hain'andriamanitra ampiasaina asovidia aza minomino foana n'izany nao ana raha afera ratsy nazonao arena nampanakarena-nao vao mainky anao tena tsy maintsy anarana hoe aza matoky areny anao fa tsy hatonga anao aizy fa tahaka ny zavatra niditra atao amin'ny posy lodoko io miboaka mipitombatomboka ihany le aveo tsy mahaty io ny tiako ambaran'izany mety anao raha manakarena sao dia mietoetra nday anao mialina anay indray pastery tsisy resaka n'izany mihitsy tiako anao raha anakarena fa manakarena alanao mikaramy ianao mandraraha ianao mifandray aman'olona ianao manao varotra ianao sy mitoy zany a fa tsy mamitaka tsy manambaka tsy mangalatra tsy manodikodina tsy manao zavatra tsy mety fa amin'izany lalana mazava sy mahitsy zany no anananao arena tsara sotrananaka mifalia ary zay ny teny toko eto hoe matokian'andriamanitra zay manome anao malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliatsika ataon'andriamanitra omenanao malalaka ahoana inona atao mihinana nomenao malalaka ny zavatra rehetra raha tsy tia mialakareny ianao tiany ianao anakareny omena anao malalaka ny zavatra rehetra fa mba hifaliatsika le hifaliatsika zany lay tovolana anatina ny tombotralena atao ohatra dany ianao am'dio ny fanananao rehetra dia omeo any malahelo ny fanananao dia miala tamin'ny tompo izy a tamin'ny malahelo satria nanakarebera am'izay inona ny nakalahelo azy tsy fino le alena fa ianao omen'andriamanitra malalaka ho anao zavatra rehetra manino mba hifalianao zany hoe hainao
tsy nizaraina araka zay tokony izy am'izay tokony izarana am'izay misy fisainana sy fampianaraka aminao efa noarladintsika fantatra ny hoe tsika zany tsy manao fahafikatrana aloha hoe satria manana de zay mandalo hoe iny 10 000 ariary ty misy liasina 50 000 minanao iny zay misy 25 000 pateray manao fahafikatrana tsy misaina zany koa io fa fantatrao ilaina manao ty mino azy iny fantatrao afaka manao ianao ataonao le izy de zay ianao fa mahafaly kokoa ny mandraiky de faly ianao zay hoe omen'Andriamanitra malalaka ho anao ny zavatra rehetra mba hifalianao nanome tam'ty faliny ianao nanome malalaka ho anao tompo de mizary ianao mamesy memepona satria fa nomeny memepona ianareo zany aby a nitoetsaina sy toe-panahy ikajina zany fananakareny zany mety ary tena tsara ary tsofon-drano sy angatanan'Andriamanitra ianao mba hanakareny fa hoainao ny mifaly am'zany fanananao areny zany a lay mifaly amitsika tsy le hoe manara-po fahakalena atao rehefa anakarenany amin'ny dikatoko fahenambin'ny folo rehefa maty izy avy teo a natao mitompo hoe ianao efa nifaly sy ny anara-po tam'y fiainanao tany folo ianao tany amboniny tany fa i lazanao sy kosa naantry ankehitriny kosa izy mampifaliana fa ianao no kofadiranova ko itoko mba tsy anao mitraritry zany fa tena hoe loe tompo de mifaly ianao mievy sady mahazo imainao ianao no mahay manome amin'ny fotoana mahamety amin'ny antony tena voaza mazava fa tsy nanao fahafikatrana satria eo manana de manilitsy fotsiny am'izao tsisy katsikatysy fieritreretana koa hoe fa am'izay ianao olona misaina zany mivavaky tafiditra ao anatin'izany a le fizarana fahatelo lazaintsika teo hoe mazoto manome sy miantra fa ao anatin'izany fa nitanjona am'izany hoe mazoto manome sy miantra zany fa tsy manao tahaka lazain'ny Jesu tompo matretoko fahenina ihany fa ary amin'ny 15 zafady vetivety misy tsy tiako ataon'ny olona zay eo tiako ahitsy tiatsika ahitsy matitoko fahenina ny 15 ka hatramin'ny fahaefatra koa am'izany raha manao fiantrana ianao azamba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanao ny piatsara-velatsy eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy fa zay ko aminareo marina tokoa efa azo ny vanitiany fa ianao kosa raha manao fiantrana teo ka tsy ho fantatry ny tananao akavia zay atao ny tananao akavanana aoka atao amin'ny manginginy zany hoe ny tompo fa nyrainao amin'ny mangingina no amin'ny maly fitianao misy olona mitsoka trompetra asina ohatra mba hofantatra reny fanaon'olona zany hoe mitsoka trompetra aiza hoe misy an'izany tokoa le hoe iny zany fa ndeha andeha amin'ny eo an'ny fokon'olona ka de misy mitsoka trompetra mety zany alefa any amin'ny gazety antsina mipakasary amin'ny télévision raha sanatry tsy tavoaka tamin'ny télévision iny taony mamay ny mpanao gazety fa fantatry ny olona rehetra fa nanome izy de ranona tonga tatsy anana nitondra cahier nitondra fourniture scolaire nitondra blouse ho an'ny ankizy tatsy anana atao hita ny olona rehetrarehetra mitsoka trompetra tahaka zany fantatrareo zany mpanao zany ianao aza manao tahaka zany fa rehefa miantry ianao zay ataony tananao akavia aoka tsy mifantatry ny tananao akavanana ina dikan'izany tsisy mahafantatra korona izy anao izy nataonao tamin'ny olona iny fa nyrainao mangingina mahafantatra an'izany asa tsoa nataonao tamin'ny olona zany mamaly fitianao ary eo Andriamantsika io
tompony zavatra rehetra hainy mamaly anao ka verenao rehefa omerany tompo iny laninao tamin'ny an'izay manomena dia rano miherany kapoka mony zavatra hoandreo mino ny tompo hoandreo sahirana mino an'Andriamanitra miandry ny famonjen'Andriamanitra azy tsy ho very ny valim-pitia ny soatra misy valian'Andriamanitra fa zany fanomezanao sy fahafoizanao zany mino apôstôly Paoly tena fiainana mba hananany hoy filazany azy hoe ka dia hiaro fanorenana tsara ho amin'ny tenany ho amin'ny andro avy izy mba hiazonany ny tena fiainana hiary alena ho azy any an-danitra izy ianao manome ho an'ilo io zany ohatry ny mandrotsaka vola any amin'ny banky any an-danitra isaky ny manomenao dia eritrereto hoe any amin'ny banky any an-danitra zay narotsakao eto aloha raha mindrana amin'ny banky ny zareo raha mindrana ianao mindrana manomaty 20-23% ohatrany fa misy 25% no amerenanao iny vola eny rehefa aveo fa raha ianao no mametraka vola ho aminy ianao zany le tokombola apetraka ao makao amin'ny banky 6% merenao maximum 5% zany efa tena mbony be tsy ary ataony malaza be tsy hoe any ny taratasa aty aminay aky 5% zany atao ianao makraminy 25% reny aminao ianao mametraka vola anao ao aminy ampiasainy no iny ataony no tsy arany raha ny tanàna dia iny izy vola ampiasao apetraka ao any 5% no veriny aminao fa rehefa mandrotsaka any amin'ny bankin'Andriamanitra ianao mandrotsaka any amin'ny bankin'Andriamanitra ianao amin'le fahafoizanao ampifaliana nomenao ho an'ny sahirana nanatinao no tena sahirana fa tsy le mifetsifetsy oatra misy ka ny sasana hoe ombabahady eo hoe vo azo iny eveo miazakazaka be izy atao miazakazaka ny anareo ka izy ty tsy maninona kory fa fetsifetsy tsy reny le lazaitsika zany fa ny fanomezanao ho andreo hitanao fa misana zany tokoa dia mandrotsaka any amin'ny banky ny tompo ianao 5% ny atompo any avo zato ely aizy ianao mahita banky ohatry zany eto ambonin'ny tany 100% isanam-vola mba hanamoka izao fa mariny zany manomboka izao ianao sady mahay mifaly tamin'ilay nomeny tompo malalaka ho anao mahay mizara ho an'ny hafa ary tsy tena faly satria naverin'ny tompo 100% ny vola laninao izy any tsy ho faly amin'izany na olona tala azy 100% zana-bola averina aminao tsy tany amin'ny namanao ianao nampanjana-bola le toeteto fa mialahady fa ny tompo mihitsy mamerina 100% ny volanao laninao karakaranao reny zanak'Andriamanitra zay enga ho tahin'Andriamanitra anaky ny fisainanao sy ny fieritreretanao ny fiainanao andavanandro mba tsy ho vavaka feno vavaka fotsiny ianao fa tena iainanao zany fomonao zany tena miatra ny fiainanao andavanandro iny zany maha-kristiananao zany eo hitanao zany fahamarina ny ten'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia hainao mamerina lay lo hevitra tsara indrindra na tsara antsika tamin'ity novambra ty hoe manina tsara amen